Ndrembavy eo amin'ny lafiny diplomasia lalonana efatra sosona no notanterahana androany maraina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Masovo vaovao efatra samy hafa tokoa no niraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany Arony Andindiny. Masovo vaovao efatra avy amin'ny Israël, Sénégal, République démocratique en Congo ary ny vondrona Européenne no nifandimina natitra tamin'ny filohan'ny République Madagasikara Hery Rajaonarimampianina ny taratasy manendry azy ireo masovo miasa eto Madagasikara androany teny amin'ny lampam-panjakana teny Iavoloha. Ny fampiroboroboana ny fiara-miasa indrindra eo amin'ny sehatra ny toe-karena no mivoatra tamin'ireo lanonana maro samihafa ireo. Ho an'Andriamatoa Yoram Elron izay mahasovoan'i Israël dia sehatra maro miarahan'i Madagasikara sy ny firenena israeliana miasa ka anisan'izany ny sehatra ny fambolena, fitsaboana ary ireo sehatra sosialy izay ilain'ny firenena malagasy hoy ny nambarany. Fiara-miasa efa ela no misy teo Madagasikara sy ny firenena Sénégalais hoy Andriamatoa Momar Diop raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Ho an'ity masovo ity dia maro ny traikefa tokony ho ratovin'izy ireo eto Madagasikara ho amin'ny sehatra ny fambolena vary, ny jona ary ny toe-karena an-dranomasina. Isa arak'izany ho izy ny fanamafisana amin'ny fiara-miasa Madagasikara Sénégal amin'ny lafiny fizahan-tany. Fotoana izay nanambaran'ity masovo ity fa manohana ny andraisan'ny Madagasikara amin'ny taona 2014 ny feonamben'ny firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay i Sénégal. Andriamatoa Léonard Émile Ongimba no mahasovoan'ny République Congo eto Madagasikara. Mitondra ny teny fiarabana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tenany amin'ny nahalany azy ho filohan'ny République Madagasikara. Manana fifandraisana matotra amin'ny firenena roa tonta raha nambarany satria mpinamana akaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny filohan'ny Congo Denis Sassou Nguesso. Ny fampiresahana ara-politika sy ny famerenana amin'ny fiara-miasa amin'ny vondrona Européenne sy Madagasikara no anisan'ny votra tamin'ny fampiresahana tamin'ny Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar, mahasovoan'ny vondrona Européenne vaovao sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Misy ny fanapahana fampiakarana amin'ny fanampiana Madagasikara amin'ny alalan'ny FED andian'ny faha 140 saingy mbola misy ireo fepetra-ndrasana amin'izany. 520 tapitrisa euro kosa ny tokony ho azon'ny Madagasikara mialohan'ny faran'ity taona ity ho mariky ny fanamafisany fiara-miasan'ny roa tonta hoy ny nambarany.